indray miara-banantsika rehetrarehetra manana ny fiadanany tompo amintsika tsara avy indray ato anatin'ity sabata masina ity alindray tafiaraka aminareo androany fampahoana indray ato hatramin'ny Jehovah ny zanak'Andriamanitra ato anatin'ny live izay rahantsika manompo an'Andriamanitra indray amin'ity androany ity misoratsika an'Andriamanitra foana ny fahatanterahany fotoana mbola fahafahantsika tonga eto androany hiaraka iombom-peo indray iombom-po iombom-panahy iaona amin'ny Jehovah Andriamanitra tokony fifaliana ho anao izao fotoana izao tokony fifaliana ho anao ny andeha hivavaka amen ny olona rehetrarehetra rehefa mandritry ny anemana dia manao ny asa aman-drarahany dia mihaona amin'ny patron dia lasa mandeha mivoaka na dia tsy faly azy izy dia tsy maintsy mifo maraina tsy maintsy mandeha satria tsy mihinana rehefa tsy mandeha fa nitady an'Andriamanitra rehefa namalala dia tokony fifaliana ho anao satria fitiavana no anompontsika an'Andriamanitra fantatsika fa ny zavatra rehetra iainantsika anao mandritra ny enemana ho avy io dia alohavana vavaka izany ary akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ny tenin'Andriamanitra. Davida dia tena olona nankamamy an'izany hoe ao an-tranon'i Jehovah izany mihitsy ozy izy hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava raha ny sitrapon'i Davida izany dia miditra ao anatin'io tranon'Andriamanitra io izy dia mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io izy dia tsy miala eo tsony izy tsy te hiala eo izy rehefa satria fantany fa vao miala eo izy dia tsy misy afa-tsy arerahana tsy misy afa-tsy zavatsarotra adi-tsaina fa sahiranana isan-karazany no miandry azy dia tsapako eto mihitsy izany tao anatin'ny Davida izany hoe izaho Andriamanitra indray andro akanjanao tsara noho ny arivo halleloia fa tena niaina amin'izany ary fa fifaliana ho an'i Davida ary avana nitonga eo anatrehan'i Jehovah izany na amin'ny fahoriana io na amin'ny fifaliana misy fotoana Davida faly dia hitan'ny olona rehetrarehetra izy hoe faly dia manala ny akanjo fiandrianana izy dia mitena an'Andriamanitra dia ny olona rehetra mahita hoe faly Davida faly amin'iza Davida faly amin'ny Jehovah izy satria tafaverina ny fialan'ny fanekena tafaverina ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny Israely dia hitan'ny olona izy hoe faly misy fotoana koa Davida malahelo mandalo ady maty ny zanany fa mbola hitan'ny olona ihany Davida hoe io izy fa ao an-tranon'i Jehovah miariary tena amin'ny Israely ry havana ny fanampony Davida an'Andriamanitra tsy nirehariany tamin'ny olona izany fa kosa tao am-pony Jehovah nahita fa tia an'Andriamanitra izy ary ny olona dia tsy maintsy nahita amin'izany satria tsy afaka nafeniny izany tsy mba nafeniny ny fitiavany an'i Jehovah ary dia ireo teneny mihitsy hoe indray andro akanjanao Andriamanitra tena tsara noho ny arivo halleloia tsy fantatra hoe taky ny ahoana ny fankamaminao an'izany hoe iaona amin'i Jehovah ao an-tranon'Andriamanitra izany tsy haiko ry havana hoe aiza ho aiza ny toe-pontsika rehefa tonga ny fotoana sabata tahaka an'izao fa te hanentana anao androany halleloia tsika ihany koa dia mba misy mijery isika ihany koa dia mba misy mitazana ry havana malala ary na dia tsy olombelona aza no mitazanao dia tady tio fa misy fanaby lehibe manodidina antsika dia mitazana antsika ihany koa mba hitan'ny olona ve mba hitan'ny fanahy rehetra manodidina antsika ve fa tianao ny ao an-tranon'i Jehovah mba tahaka ny Davida ve tsika hoe na ao anatin'ny ady sarotra na ao anatin'ny fifaliana dia io ianao fa eo foana halleloia ny toe-pony tsy mitovy misy fotoana Davida manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fitarainana miantso an'i Jehovah satria maratra ny fony misy zavatra mahazo azy misy fotoana Davida tena niteran'Andriamanitra fotsiny ny ataony satria faly izy fa nifonjeny Jehovah ary izany foana ny fiainantsika kristiana misy fotoantsika ravana ny fivavahana atao foana fa ny toe-pony tsy mitovy ny tolombavaka ny reny tsy mitovy fa ny zava-dehibe isika tonga eo anatrehan'Andriamanitra
tsika androany misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ianao. Ohatra nitako hoe sady Davida tonga ao an-tranon'i Jehovah zany, mahatsiaro ny famonjena nataon'i Jehovah azy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsarovo ny aty lavaka izay nangalana anao. Tsika rehetrarehetra reto dia tany anaty lavaka daholo tsika nalaina. Tany daholo tsika no nisotoma. Ary tsisy afaka hiteny mihitsy eto efa hatrany any kibony reniny dia efa masina. Fa tsika rehetrarehetra avana dia nitoritoroana tamin'ny fahotana avokoa. Teny ambava ny liona avokoa tsika no nosamborin'i Jehovah. Andaontsika rehetra androany atsiaro. Andaontsika rehetra androany hisaotra an'Andriamanitra. Atonga eto ianao androany manana ady ianao dia tady teo. Fa mbola ady mahafinaritra noho io no sitoma an'Andriamanitra anao dia anaty lavaka. Tsy ratsy noho io, tsy tsara noho io ry havana ny ady nitsoin'Andriamanitra tsika. Fa za mino fa raha mandalo zavatra sarotra ianao androany, sarotra lavitra noho io nefa nitsoin'Andriamanitra. Ianao ohatra ny mivady dia izany no toe-ponay eo hanompo an'Andriamanitra. Misy fotoana izay mandalo ady. Dia izao fotsiny anatin'ny sainay, ampitovinay amin'ilay adinay tany amin'ny voalohany. Hoe inona marina moa no tsy efa nandalovantsika. Tahaka ny ahoana moa ny antsoin'Andriamanitra tsika reto. Taiza moa ny antsoin'i Jehovah tsika reto. Ka nahoantsika androany raha mandalo ady sarotra no kely. Ny mahafinaritra noho izao nefa ny aina. Efa nitahian'Andriamanitra ianao. Efa nisy ady be dehibe resinao. Da andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ry havana malala. Misaoran'i Jehovah ianao. Teneny mihitsy androany hoe ry fanahiko misaoran'i Jehovah ianao. Haleluia. Aza misy adinoina ny fitahiany rehetra. Aza misy adinoina azy rehetra nataony androany. Fa mendrika azy izany fisaorana sy fiderana izany. Saotranao izay Jehovah Andriamanitra noho ny fitiavanao. Mankasitraka anao izay Jesosy fa tonga indray fotoana mamy. Fotoana mamy izay iarahanay aminao ato an-tranonao Jehovah Andriamanitra dia ny andro sabata tahaka an'izao. Hibanjina anao izahay, ianao koa mba handinika anay. Araka ny fampianarana natao maro teto Jehovah Andriamanitra. Fa tonga koa ny fotoana mba handindinianao anay amin'izao fotoana izao. Handindinianao ny asan'ny tananao satria dia asan'ny tananao ihany koa izahay tsirairay avy reto Andriamanitra. Mba dinianao koa ny toe-ponay. Mba dinianao koa ny fiainanay. Mba jerenao koa izahay. Hoe nanahoana. Za Jesosy mino. Fa raha ireny ny vitanao taminay tamin'ny nenema iny. Dia enoko sady alaiko fa tena nahafapo anao ireny zavatra ireny. Ianao aza moa Jehovah afapo. Tamin'izay nataonao anay. Koa maika fa izahay Jehovah Andriamanitra. Maika fa izahay tsirairay avy reto. Hiteny atao anatrehana mihitsy izay hoe afapo izay amin'ny fitiavanao anay. Hiteny atao anatrehana izay Jesosy malalo. Fa faly amin'ny fifaliana nanatonanay anao amin'ity androany ity. Mavoravina anatinay ihany fa eo amin'ny Jehovah Andriamanitra indray izay androany. Faly ny fonay. Fa isy Andriamanitra indray eto. Iainanay. Isy Andriamanitra indray eto. Andray an-tanana ny fiainanay rehetra. Isy Andriamanitra indray eto hitsinjo anay manokana. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Midera sy mankalaza anao izay tompo. Fa tsara ianao. Haleluia. Tamin'ny fitondrana hoahira mifoka tsy takatry ny saina fa lisaiko hoe tamin'ny fitondrana hoahira mifoka fa tsy takatry ny saina fatao anaty ady aho nofony vavaka Nunguni nufa Nanti alimbavaka Yake nunguita Ake nitingobara Sina mali Nanti chulifto nama Mamti tenang Tefanyali saya Ya
mbola misy raiko ka tena gaga hoe nazary tena tafapetraka hoe mbola misy raiko avy any andefana ka tena gaga ampiasan'ilay mpahary mifiasan'ny Jesoa rena mafitsary anao fanjaranao zao io rena mafitsary anao io rena mafitsary anao fanjaranao zao io rena mafitsary anao Deni latsaka levalevava to ianavaraka sikany anefany zavatra avany atsimo rotonga teo ampelantanana e mbola misy raiko avany atsinanana tena gaga hoe nazary tena tafapetraka hoe mbola misy raiko avy any andefana ka tena gaga ampiasan'ilay mpahary tsy mbana poziky miasan'ny Jesoa rena mafitsary anao dada mafitsary anao suke anao sauzare io rena mafitsary anao zare io rena mafitsary anao sakay zako fanjaranao samamako io rena mafitsary iza tokoa moa ry havana ny nanam-po ndre iza ny nanam-po hoe ohatr'izao anie ny fiasan'Andriamanitra falifaly ery ny mpaminany ny bala sy ny aseranka ry havana rehefa teo an-tendrombohitra Karmely nahita ny isany izy 520 antsoazy mieritreritra mihitsy hoe aty amintsika ny hery mieritreritra mihitsy hoe n'Andriamanitsika nandatsaka afo satria tsika betsaka satria ny feontsika maro dia hiato sika fa handatsaka afo ny Andriamanitsika nanatoky ireo olona ireo natoky ny Andriamaniny koa ny ravanareo hoe matory eo sa niakatra teny ambony tendrombohitra teny matory eo sa nifanandratra tamin'ny Elita satria natoky ny Andriamaniny ireo ravana matoky ny Andriamaniny daholo ny olona ny hafa firenena dia natoky ny Andriamaniny daholo matoa mbola samy nanangan-tsabatra nifanandratra tamin'ny zanak'Israely nieritreritr'ireo fa maro nieritreritr'ireo fa betsaka dia nieritreritra mihitsy hoe atsika androany fandresena
dravana Eli tao anatin'izany nandritra indray andro tontolo maraina mandra-parivan'ny andro mipetraka izy ny tombony izy tsy miteny izy fa ao anatiny ao miteny miandry an'i Jehovah izy ry havana olona anankiray manoloana olona 500 tahaka ny ahoana ny feon'olona ray raha oharina amin'ny feon'olona 500 miantso antso mino afa ivy izany feo izany mino afa kely izany feo izany mitetika ny tena andreo mpaminany bala ireo na raha-dratra ireo na naosorona ny tenany teo ireo fa nahavary tsy nisy Andriamanitra namaly azy toa navelan'ny Andriamanitra naratra teo navelan'ny Andriamanitra ny voadra teo fa tsy nisy namaly fa ny Andriamanitsika ravana malala na dia Isaka azy nentin'ny Abrahama ao atao fanatitra hozy izy Andriamanitra aza manendry ny tananao amin'ny zaza tsy navelan'i Jehovah naratra faran'izay kely azan'izy teo amin'ny Isaka teo amin'ny Eli vao niantso fotsiny Eli ry havana halleloia dia nidina ny afo izany ny Andriamanitsika izany Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra tsy mijery isan'olona ny zanaka Israely rehetra ny ambadika any tsy misy mahita an'izany ny tantarana fotsiny sisa avy eo izao nge ny zava-nisy fa Eli izy rehetra nanatrika amin'izany ravana malala ianao io azon'Andriamanitra atao mihitsy mandatsaka ny afo mpakasitrahany aminao ry havana na dia ianao rery azy mety manodidina anao ny mpaminany ny bala sy nasera 500 kosa izy ianao inona daholo reto fahavalo mifanandonamiko reto androa fa aza mijery an'ireo ianao fa jereo ny Andriamanitra ry havana fa ny Andriamanitra tena mamaly ianao eno miantsonao na dia ao anatin'ireo zavatra misafotofoto maro be ho anoloanao ireo azy mandrehanao Jehovah andaontsika hiderany Andriamanitsika ravana malala sandratra tahaka ny ahoana ny fiderany Eli an'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny latsaka ny afo tahaka ny ahoana kay ny fideranao an'Andriamanitra raha androany Jesosy teny aminao hoe ankasitrahako ny fanatitra ao sandola ankasitrahako ny fanatitra ao ny marina tiana inona no mety fiderana ivoaka eny ambavanao aza manokana resy lahatra tompo hideranao amin'ny foko rehetra ananatranao amin'ny fanahiko rehetra Andriamanitra ianao mamaly ahy isan'andro ianao na dia tsy miteny akory aza ny vavako dia hitanao amen Jesosy rehetrarehetra androany teny mamaly vavaka ianao Jehovah halleluia resy lahatra ianao fa naovalian'Andriamanitra ny feo fitarananao resy lahatra ianao fa mamaly anao Jehovah resy lahatra ianao fa miainanao androaman'alina izy andaontsika androany teny ianao ilay toko mamaly vavaka ianao ilay toko tsy mandao halleluia Mama
Jehovah-Andriamanitra. Izay rehetrarehetra samy efa nivalianao vavaka izay Jehovah. Samy efa namany vavaka anay ianao. Atoy tsy androany tena hatsapany izany mihitsy Jehovah-Andriamanitra. Hitanao rehefa namalala tonga amin'ny Paoly apôstôly niteny efa afatesana nazahoako tombony. Paoly apôstôly dia efa andeha ho vonoina azy izy, andeha ho tapahana ny lohany. Tsy mbola niteny tampianatra mihitsy izay tena kivy aralahy. Zaralahy tena diso fanantenana ny fivavahana. Zavera lahy nanompo an'Andriamanitra. Zavera lahy nataoko daholo ny zavatra rehetra dia tapatovy era lahy ny afarako. Tsy nisy hafa na taratasy anankiray aza nisorata tamin'ny Paoly ho an'ny mpianany ka nitaraina ohatran'izany. Mbola nanafatra Paoly hoe miorena tsara aza miova ozy izy. Fantany fa na dia fahafatesana aza ny eo anoloany. Fantany fa na dia ho tapahan-doha azy izy. Efa nisy fotoana angizy tany am-pigadrana ny avana malala. Ny ira fiderana dia tonga ny horohorontany tapaka ny gadra. Ny vany fontsy mivoaka fotsiny tamin'izao izy. Hitan'izany Jehovah efa nihetsika teo amin'ny fiainany. Na tonga na tsy nanome tsiny an'Andriamanitra. Na dia ho andeha ho tapahan-doha atao martyra aza Paoly. Koa izy hoe angaza raha ho tapahan-doha, angaza raha ho faty martyra dia midika fa resy aho. Ny olona mety mahita hoe resy. Ny olona mety mitazana dia mahita hoe izao mba nefa rany. Fa i Paoly efa nahita riavana malala. Hoe taky ny ahoana izany Andriamanitra mihetsika ao amin'ny seza fiandrianany ho anahy. Halleluja. Nangina ny mpiandro fontsy. Ny vany varavarany fontsy. Tapaka avokoa. Ny fatorana sy ny blocage teny aminy. Vokatry ny fiderana anaty. Sanatria amin'ny Paoly ny teny Andriamanitra tena tsy izy mihitsy Andriamanitra ivavahako io. Fa hozy izay iza mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fiderana nge zany. Fantatrao fa fiderana zany. Iza mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa oriana mahafantrana fa na dia fahafatesana azy. Sandriavana tena fiderana faratapony izany. Hoe Jehovah, na fahafatesana azy tsy hasaraka aminao. Ary ny antsika iny, vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, dia ozotsika izao ve izany hideran'Andriamanitra nefa jereo tia mahazo ahy. Riavana malala. Androany, mbola tsy fahafatesana ny manoloana anao. Mbola omen'Andriamanitra fahasalamana ianao. Andao ararotsika izany hiderana azy. Andao ararotsika izany a. Dia tsika miakohoka eo anatrany. Andao ararotsika izany androany. Dia tsika hiterananao ety Andriamanitra. Hitindray tonga eto anatrianao. Vonona mbola hiteranao. Amen lalako a. Amen. Manao manontolo. Amen. Mitady anao a. Matokako avokoa. Fanay avokoa. Aniyan avokoa. Hallelujah. Nagkalagkalaka manuhan ka wala sa salitan. Manuhan ka mo. Saan ka na naranaw? Sunod na sa plano. Nasa
fanahy dia aku fifitay famanantenanaw managtinanaw tuko tena nisy mahazo mpanahy tokoa teto Jesosy hosokafanao androany tena hofazonao any amin'ny torimaso Jehovah-Andriamanitra nisy mahazo mpanahy eto Jehovah hiala amin'ny torimaso mpahafatesana dia hampahitanao ny fahazavanao dia hanomboka hitenanao koa androany manomboka androany Andriamanitra hanompo anao amin'izay misy mason'Andriamanitra ravana vonina hijery anao misy sofin'Andriamanitra ravana vonina handre anao efa eo foana io isan'andro efa teo foana io hatramin'izay fa ianao tsy miteny efa nibanjinanao foana ny mason'Andriamanitra hatramin'izay fa ianao tsy mitodika fa androany ravana malala mbola eo zany sofina zany mbola eo zany tanana lava mahavony zany mbola eo zany maso afaka mitsinjo zany ravana anjarantsika androany no miteny Jesosy manomboka androany ako mitodika aminao manomboka androany haleluya hanompo anao manomboka androany Jesosy ity ahatonga eto anatryanao ity Andriamanitra miaraka amin'ny tenako tsy mitady olona parfait Andriamanitra androany tsy mitady olona tonga lafatra Jesosy androany fa mitady olona fotsiny izy tena hoe Jesosy ity ahatonga eto haleluya miaraka amin'izay rehetra mankalazanao ny foko ianao lay tsy vootio manolotra mba ilazao ianao no mpanja akako ny fiainako sy izay momba nafoko anao eno anao izao anao ianao ay fanahiray aminao anao ao Jesosy anao ao Jesosy
Jesosy anao ako Andriamanitra raha natao amin'ny Tesalonika taloha rehefa mitady fanatitra Jehova izao foana ny tena fanatitra zanak'ondry tsy misy kilema dia apetrany mihitsy faritany mihitsy zanak'ondry kely 3 taona zanak'osy 3 taona tsy misy kilema dia atokana ho an'i Jehova tsy mahafa-po an'Andriamanitra fanatitra antsika ravana fa nisy fanatitra anankiray na feno ny fanatitsika rehetrarehetra ireo dia Jesosy Vanatona teo amin'ny hazo fijaliana ilay zanak'ondry tsy misy kilema ilay zanak'Andriamanitra dia feno ny fepetra dia mahavariana lasa nahafa-po an'Andriamanitra fanatitsika tsika feno kilema rehetra hafana tsika tsy mendrika rehetra hafana Jesosy mihitsy aza ny teny eo makanesa ty amiko rehetra izay mahasafatratra sy mavesatra eto fa zahany mianareo fitsara kilema ange zany kilema ange zany drafana zany eta mavesatra zany ange kilema zany fiasana fatratra zany ange kilema fa reny mihitsy natsony Jesosy satria Jesosy efa navita hozy Jesosy hoe efa vitako ny tokony nataonareo tsy hisy olombelona zany ho tonga ao anaty an'Andriamanitra ka tsisy kilema raha afaka ho lavin'Andriamanitra foana ny fanatitra ary zany mahatonga antsika amin'ny teny mahatonga ny Baiboly milaza fa Jesosy dia lalana fahamarinana sy fiainana izy izay rehetra tonga ho aminy dia Jesosy amin'izay ny hitan'Andriamanitra tsy mahitanao tsony Andriamanitra tsy hitany tsony ny kilemanao fa hozy izy hoe fanety ny zanako ny kilemanao efa teo amin'io zanako io efa vitany io ny fanatitra tsisy kilema dia raha esiko ianao hozy Andriamanitra androany manatona an' Jesosy ianao anao tsika ho ao amin'Andriamanitra
ianao sy momba anao rehetrarehetra io mihitsy mety izy ianao zahako raha tany isaiko eto androany ny zavatra nataoko dia fantatra hoe tsy mendrika tsy ianao rery atsika rehetrarehetra ireo samy efa tsy mendrika tsika ry havana fa androany nefa ny zavatra tadiavina aminao Jesosy andratsika anatona an' Jesosy ry havana malala tena indray androany mbola fotoana indray androany hitenenanao hoe tompo omeko anao ny fiaina tompo atolotra anao ny fiaina tompo anjakao ny fiainako afaka ataonao tolomavaka amin'izany androany ny fiainako meko anao tompo niamiko anjakao Jesosy amiko anjaka ianao ny ianao ny fo tompo mamiko tompo mamiko anao tompo ny fiainako meko anao tompo ny amiko anjaka ianao ny fo tompo mamiko anao tompo ny fiainako meko anao tompo ny amiko anjaka anjaka ianao ny fo ianao ny tompo mamiko tompo mamiko anao tompo ny fiainako meko anao tompo ny amiko anjaka ianao ny fo tompo mamiko anao tompo ny fiainako omeko anao meko tompo anao niamiko anjakao ny alelo Jesosy anjaka ianao ny fo tompo mamiko anao ianao ny fo tompo mamiko anao ianao ny fo tompo mamiko anao. amen Jesosy saravana azaraiko aminao ty zavatra ty androany misy fotoana isaky ny mivavaka saika isaky ny mivavaka dia zao foana zavatra teneniko rehefa manolo tena hoe roviana raha hoa Jesosy ty fanolona tenako ty fa mba afapo anao roviana hoa za Jesosy fa mba tena hitenanao hoe tena mety amiko amin'izay zao fanomponao zao tena afapo amin'izay amin'izao fanomponao zao dia mandinika hoe ohatrany tsy hisy mihitsy zany raha ohatrany tsiko ohatrany hoe tsy tonga amiko mihitsy ngamy zany hoe Andriamanitra zany hiteny amiko hoe tena mahafapo anao mampionana ny fanomponao tena mety amiko mihitsy tena zao tena izy ohatrany tsy mihitsy isy zany ravana malala ny zavatra azoko tenenina fotsiny dia Jesosy miezaka foana mbola miezaka tsy fantatro raha androany ny tonga ianao aiza ny toerako efa ampiainga anao ve ny fanompoko efa ampiakatra anao ve ny zavatra nataoko sao dia mbola taraiky eto Jesosy fa ny azoko atao Andriamanitra za mbola hitoy foana za mbola hiezaka foana amen. Santatra ianao ry havana malala
Fa zavatra ataontsika ohatrany tsisy mihitsy zany hoe mendrika an'Andriamanitra zany mihitsy tsika. Fandaontsika rehetra androany samy teny sa Jesosy mbola hitoy hanompo anao. Misy fotoantsika tena anatin'ny hafanampo. Tena mahita mihitsy Jesosy tena ao tsara mihitsy azany. Tapitapika hoe misy zavatra indray tonga. Misy ady indray tonga. Na misy zavatra indray miatra amin'ny fiainantsika. Ny zavatra miseho dia miova kely indray anatsika any. Dia reraka kely indray tsika. Dia tonga indray ny rapitso. Mahery be indray tsika. Dia ohatr'izany foana. Dia izany mahatonga anao miteny tsy afa-po anao mihitsy za ty Jesosy. Any azoko atao dia izao za hanompo anao. Za kosa tsy ho voasakana ny lalako. Za kosa tsy avelako. Isy ninina nakana ny fanompoko anao. Na iza ary na inona na inona. Fa za hanompo anao amin'ny androm-piainako rehetra. Dia mba atao raha ataontsika ty androany. Mila manakasika ilay vaky tato ato foana izy ty a. Ataontsika fotsika rehetra za mbola ety hanompo anao. Raha mijery ireo zava-misy teto mampanahy. Vita saonano ireo sakana. Mifahafalo manenjika sy mitilia. Barabara fa tsy maintsy miady raha mbola eto atao. Boleh hanompo anao. Saotra zany di iazonany tereko aokatsy emotra. Sanatry Jesosy tsy vitany eliko ane. Fa izany fa malemy aho ka mila ny fanampiana ho atrany. Zay votendriwa aruvia yanauno faneva maloditinay azoako mandrosoa mipahatokiana. Bolitoy hanompo anao na dia sarotra zany ty. Iazonany teniko aokatsy sanatry Jesosy tsy vitany eliko ane. Fa izany fa malemy aho ka mila ny fanampiana ho atrany. Amen toko. Zay ihany mba azonay lazaina Jesosy androany. Zay mba azonay tenena hoe ity foana zay hanompo anao. Na inona sakana eo aloha tsy avelanay anakana anay izany Jehova.
Jesosy. Iza tokoa moa tsika raha na manoloana ny fahavalontsika. Atamaseva aza lavo. Jesosy aza mbola nesahany te volona lafona ihany koa. Maika fa tsika raha. Tena malemy tsika raha na malala. Fa zao nefa. Halleluja. Ny tena Andriamanitra manao hoe efa nomena antsika raha na ny hery. Efa nomena antsika ny hery. Ahafahantsika mandresy ny maioka sy ny mena rany eto amin'ity tany ity. Dia aza matahotra ianao. Halleluja. Ny zanak'Israely tao anaty Baiboly nanatrika fahavalo foana. Tena niatrika fahavalo foana mihitsy ireo. Izy tona mampanontany tena fa maninona? Fa maninona tsy maintsy niatrika fahavalo e? Nga tsy afaka tonga dia voaloha mialohan'ny atongava ny zanak'Israely eo amin'ny tanàna anankiray aloha. Dia tonga dia misy anjelin'i Jehovah fotsiny. Andripadripaka an'ireo fahavalo eo dia miditra fotsiny zanak'Israely. Tsy miady. Tsy manao ninina. Tsy ry avy. Raha izany no nataon'Andriamanitra dia tsy nahafantatra an'i Jehovah mihitsy ny zanak'Israely. Tsy nahalala mihitsy. Tsy afaka mihitsy hoe ny ampita ranomasina mena no Miriam ka tsy saponga voaka, tsy saponga tapaka ny voaka teo, tsy fiderana ny voaka teo raha tsy misokatra mihitsy ny ranomasina. Nataona loana io ranomasina io. Hita mihitsy zavatra tsy azon'olombelona atao io, tsy azon'izaniza atao io. Fa Jehovah ihany sisa ny afaka mitondra fahaolana io. Dia ny voaka ny amponga tapaka ny fiderana. Nanomboka nafantatra an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Hoe zao zany miaraka amin'izany Jehovah zany. Halleluja. Ry havana. Azon'Andriamanitra atao mihitsy tsy mampandalo antsika ady na dia kely azy. Tena azony atao. Ny mitondra ny fiainantsika io tena tsisy ninina zany. Fa ny vokatra izany tsy afantatra an'Andriamanitra mihitsika. Solomona nge ry havana. Nangataka fahendrena ihany mba nataony tamin'i Jehovah. Fantany Andriamanitra. Dia nangatahany fahendrena dia nomena Andriamanitra izy. Tonga dia valim-bavaka fotsiny. Tsisy ady tao anatin'izany. Solomona rehefa nivavaka tsy nandalo ady zany izy. Hoe Jehovah tena vonjeo amin'ity fahavaloko ity. Fa tonga dia izy meo fahendrena Jehovah. Izy amin'io efa izy eo amin'ny seza fiandrianana. Efa lamina amin'ny fiainany. Tonga koa izy dia nahazo valim-bavaka koa. Fa fotoana fohy monja no mba nahafantarany fa Solomona izany Jehovah Andriamanitra. Lasa izy nikaroka Andriamanitra fa mbola tsy fantany indray. Satria tsy hitany hoe tahaka ny ahoana izany mandalo ady dia manana an'i Jehovah dia nandresy tahaka ny Davida izany. Misy fotoana Davida natahotra. Ozy izy Davida hoe aleo mihitsy Andriamanitra zany anao ny tranonao fa ohatrany tsy mitovy angeny toe-poko sy ny zanako manompo anao Jehovah. Aleo zah. Ozy Davida. Raha ny sitrapony Davida ry havana tena vita mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Izay izy vao maty. Satria ohatrany fantany hoe tsy hitovy ny toe-po hanamboatra an'ity tempolo ity. Fa ozy Andriamanitra hoe tsy ianao ny hanao anio. Atao ahoana moa e? Misy fetrany ihany ny zavatra azony Davida natao. Vitan'ny Solomona ihany ny tempoly. Fa indrisy ry havana. Tsy nivavahany akory. Lasa izy nanombo samby. Izany ny olona rehefa tsy mandalo ady. Izany ny olona rehefa tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra ao anaty ady. Izany ny ampaherezako anao androany. Niatrika ady ny zanak'Israely. Fa zao ry havana malala. Tsy nisy ozy ny ten'Andriamanitra. Fahavalo na ajanona teo amin'loha. Ary ny teny rehetra izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely niala tany Egypta. Tsy nisy tsy tanteraka hoe ny ten'Andriamanitra na tehiray azy. Izay nampaherezako anao androany. Amen. Tianao Jesosy. Na inona zavatra eo anoloanao. Mahafinaritra be anaty izy ity dia ataontsika ity sady ampaherezako anao androany. Mialohan'ny hidirantsika fiderana. Ataontsika ity izy ity androany. Halleluja. Ampaherezako anao izay mety ao anaty olana amin'izao fotoana
Panulutain mahai Kaizay ulazay no rapiste Wiki kusadi Zaumane kianao Majakizay Sila belifani zauna Urestimiadi Zaumane nanao Panulutsay na mahal Kaizay uwezay no rampiste Wiki kusadi Zaumane kianao Majakizay Hallelujah. Sotra Andriamanitra. Tena
tena makasitraka anao zay Jehova. Raha misy olona tena tokony ho kivy sy ketraka Jehovahandriamanitra dia ny olona tsy manana anao. Ny olona manantena falombavaka ny amin'ny tevoly. Ny olona miandry ny fiainany ho tsara ny amin'ny tevoly. Fa misy olona Andriamanitra tokony tsy ho kivy dia izay rehetrarehetra satria any aminao zay no mibanjina. Ianao jerena isan'andro. Ianao ny tikatsahany fonay Andriamanitra. Saotra anao zay Jehovahandriamanitra. Mankasitraka ny amin'izay rehetra efa nataonao anay. Misaotra Jesosy. Mbola manome toky anay foana ianao. Halleluja. Fa tsy andao nahafoy anay naroviana. So ihany Andriamanitra fa ny teny ianao hoe fitiavana mandrakizay no fitiavanao anay. Fa tsy niteny fotsiny ianao hoe hotahiny zay raha miditra hotahiny zay raha mivoaka. Tsy niteny fotsiny ianao hoe hitany hanina ho aninao. Tsy niteny fotsiny ianao hoe hitany asa ny tananao. Fa na dia manana ny zavatra rehetra izay, na dia mety aza ny asa ataonay, rehefa tsy manana ny fitiavanao zay Jehovahandriamanitra dia very zay. Fantatra efa ny lehibe indrindra mihitsy ny tsy hanananay raha tsy manana n'izany zay. Raha misy zavatra tsy hitan'ny olana amin'ny Andriamanitra Jehova dia ny fitiavanao. Isaoranay ianao zany. Izany fitiavanao zany miazona anay. Mbola mahatonga anay eto androany. Mbola hahatonga anay eto amin'ny heriny. Mbola hahatonga anay ijoro foana mandra-piavinao. Satria ny fitiavanao tsy miova Jehova. Misaotra anao zay ny amin'ny fotoana teto androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiankofana. Misaotra anao zay efa teto ianao. Misaotra anao zay ny amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Fa mbola tsy bangany izany zay. Mbola tsy nanginy ianao. Misaorana ianao zany Andriamanitra. Ndraika ianao foana toy ny fotoana eto. Ny toriteny Jesosy ho tena hipakana anatin'ny fonainay izany androany. Tena ho teny velona. Amelona ny fiainanay rehetra mihitsy. Hampisy loharanany amin'ny tany efitra ny teninao. Hamoaka loharanany amin'ny vatolampy ny teninao. Jehovahandriamanitra hampaniry azy rehetra mety efa maina ny teninao Jehova. Misaotra Andriamanitra. Halleluja. Amen. Saya
Halleluja. Ira anankiray farany ataontsika dia aoriana antsika ihany tenin'Andriamanitra. Efa mialany ny famatsiana. Amen. Mametratra an'izany tsika dia raha misy olana manana orana arabola eto dia famatsiana arabola zany. Raha misy olona eto mety kivikivy dia tena matsy anao mihitsy Andriamanitra mampahery anao izay famatsiana ilainao amin'ny fiainanao mihitsy. Halleluja. Dao ary hitsangana antsika rehetrarehetra. Rehetra mitsangana dia hovatsian'Andriamanitra izy androana ao anatin'ny tsirotsy. Halleluja. Dao ary. Lasaritsika.
Alléluia. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotranao zay Jehovah Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra tamin'ny fotoana izay nentina mampionana teto androany. Minao fa nitondra ireo rehetra tany anatin'ny tokantrano tsirairay avy teo amin'ny fanatrehanao reny. Dia misaotra tamin'ny connexion anay tsirairay avy izay mbola vonona eto indray fa hisaorana ianao izao fotoana izao. Raha tonga fotoana hitoriana ny teninao dia tario lalana izahay. Aoka ny feonao no reheto, aoka izay avy aminao no voalaza eto. Agavelanao mandeha anaka ny fisainanay izahay fa aoka tena hoe ianao ny ametraka ny teny aty ambavanay. Ka n'izay rehetra voalaza eto dia aniry anatin'ny tsirairay avy. Tena hoe ho feno ny fanatrehanao izao fotoana izao. Ho feno ny voninahitrao ity fotoana ity dia iseho ny voninahitrao. Alléluia. Amin'ny tsirairay avy. Alléluia. Mitenena Jesosy fa voninkaina anao izay. Ny fanatrehana ratsy rehetra, ny devoly sy ny firongony dia sady tsy mahazo manelingelina anay no tsy mahazo manelingelina ny connexion tsirairay avy ny tokantrano azy sy ny fifatohan'ny olona. Fa ny afatra androany dia tsy maintsy tonga tanteraka aty anatinay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Halleluia. Anao hira anankiray tsika ditravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Atupa nyunjapiainany any aho indraindray. Maro ny fandimy izy ireo mitady ampanay. Na izany aza nefa nisafidy aho niatoky anao Jesosy io, izaho matoky anao. Ny fiainany tantany angambo iaho no toy izao. Feno fahoriana tsy alazay, tsy aitanterahina. Beribery hevitra tsy maray, sy tokony atao nefa iaho misambatra azy mananao. Na dia tsy fantatra azy izay, avokany ambitso na mbola eo ianao. Tsy atahotrao fa hatrizay tsy nanay ahy, nanana lavitray naolana atahotrao. Jesosy zaho matoky anao. Na dia tsy fantatra azy izay, avokany ambitso na mbola eo ianao. Tsy atahotrao fa hatrizay tsy nanay ahy, nanana lavitray naolana atahotrao. Jesosy zaho matoky anao. Misy fandrikatsy am-posina izay aleha, niorako akira mpanakoray be dia be. Nazany aza nefa nisafidy aho niatoky anao Jesosy io, izaho matoky anao. Miadoky ny fahafatesana manarokay, maro ireo mpisokatra izaho satria anay. Fasavana sy famindraponao manarakay tompo, izaho aty anay. Na dia tsy fantatra azy izay, avokany ambitso na mbola eo ianao.
Alleloia. Raha mandalo olana ianao ankehitriny ka mandalo ady a dia zany atao hirany anatinao any hoe Jesosy io za matoky anao. Alleloia. Hotahiny tompony hoe isika rehetra dia arabaina natratra zao sabata masina izao indray a dia fiadanany tompony eo amintsika tsy ray matoky aho fa ho sabata fitsarina sy fafinaretanao anao tokoa ny ity sabata ity dia miaraba antsika mianakavy. Alleloia. Ndao ny fampiarava kely tsika miasobe an'izany Arabia Saoudite tonga soa ihany koa artiste radio Madagascar France Ingrid Rodriguez Arabia Saoudite André Suzel Suisse Eric Carac France. Alléluia. Sandriana France Marie Hortensine Koweït Lovlitina France Normal Lassel Madagascar Angelina Diamant Chine tahiny Jesosy tsika rehetra Maintra Vordamba Mamandrala Tojoa any amin'ny Tsirapena Madagascar Marie Hortensine Koweït Anjasika Patici France tonga soa daholo Nassimi Madagascar Kodanela Belgique tonga soa daholo isika rehetra Saint Apostole Madagascar Itodonelina France Razana Monique Dubai Noélie Fantou France Bertsava Koweït tonga soa daholo zao sono zay tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ifampaheritsika androany ifampaheritsika androany a ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria fotoana ifampaherezana zao satria zao rehefa malala rehefa mba mandalo ady tsika zavatra roa no mitrango rehefa mandalo ady ianao a dia taditio fa Jehovahandriamanitra miandry zavatra avy aminao miandry anao izy te hanatanjaka anao izy te hampahery anao izy ary te hiandry vokatra avany koa izy anaty fitsapahantsika mandalo ady a dia Jehovahandriamanitra miandrandra vokatra ao anatin'izany dia ny hampahery kokoa antsika indray amin'ny finoana ny hampamiratra antsika kokoa indray aka ny volamena voazato etra ho ny tenin'Andriamanitra fa zadinao fa ny devoly koa miandry ina indray ny devoly miandry anao a ho latsaka an-dalana miandry anao a ho kivy miandry anao a tena hoe miandry anao a hiteny hoe tsy vitako tsony okizay ampy zay ary zay zany izy tokony fampaherezantsika androany satria tokony hijoro ianao. Alleluia. Tokony hijoro hatramin'ny farany isika rehetrarehetra. Alleluia. Amaky tenin'Andriamanitra sika ary a hifampahery sika amin'ity androany ity. Zavatra misy fotoana lalovantsika miaraka amin'Andriamanitra ity teny ity. Salampahina ambem-polo nampahelezako olona tamin'ny maraina izy ity dia tiako mba zao ny tany anaty saiko hoe mety misy olona maromaro a miaina zavatra mafimafy amin'izao fotoana izao a dia aleo hifampaherezantsika ity teny ity ho antsika rehetrarehetra fa tsy ho an'izay olona zay ihany. Salampahina ambem-polo dia 9 ka hatramin'ny 12 a novakitsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mivaky toy izao manao hoe Salampahina ambem-polo a 9. Alleluia. Ka hatramin'ny 12.
aminaran'i Jesosy manao hoe fa efa nizahan-toetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy sy tamin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nisy eto mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zay, fa nitondra anay nivoaka tamin'ny fitena manatretrika ianao. Raha vakitsika zany teny zany dia any am-panomboana tena zavatra ratsy sy mampirikototra sy mampatahotra daholo mihitsy. Ay ve raha manompo an'Andriamanitra aza dia mandalo zavatra ohatr'izany e. Mety misy fotoana ianao mety ataon'olona tsinitsinina ny ampiasana ny amin'ny fiarahamonina isan-karazany, tena mety mandalo tena tsindry azo lena mihitsy ianao, dia mieritreritry tsika hoe fa zavy olona mba za nge zanak'Andriamanitra za kosa tsy anaiky atao an'izany. Tsy tsara zany, tsy tsara ny mandalo an'izany, fa ao anatin'izany ry havana malala dia tadidio fa Andriamanitra mijery atsika, mijery atsika Andriamanitra, ary zany zavatra lovantsika zany tian'Andriamanitra ho avadika. Any amin'ny farany io teny io aika ilay zavatra ratsy maromaro nefara amin'ny zavatra tsara nivoaka amin'ny fitahina matretrika. Ahoana ny ahafahana hivoaka amin'ny fitahina matretrika ao anatin'izany zavatra zany? Tsy vitsy zany Jehova ihany taka nandefasan'ny fizahan-toetra teo anoloantsika ireo zavatra rehetra no ampatongavany ihany koa fitahina matretrika eo anoloantsika. Raha mamaky ny teny io zany tsika dia zao sofa tsy nijanona teo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo tapany faharoa tapany voalohany le teny, so ihany koa ny fiainanao fa tsy nijanona teo amin'ny fizahan-toetra. Misy olona mivadika lasa tsy tia an'Andriamanitra sy maniratsira an'Andriamanitra ary miteny amin'ny olona ratsy Andriamanitra, satria zao nandalo any andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo tapany voalohany izy, dia ohatra tsy misy afa-tsy zavatra ratsy no hita ao amin'Andriamanitra, ohatra tsy misy afa-tsy zavatra problème sy ikizony ao amin'Andriamanitra. Mahatonga antsika mbola tonga eto hatramin'izao mbola milaza isan'andro isan'andro fa na dia nandalo ady tahaka ny ahoana tsika mbola afaka mitentsika tsara ny tompo, satria nahoana? Satria tsika nijanona hatramin'ny farany, dia tahaka ny tenin'Andriamanitra ihany mila vakiana hatramin'ny farany. Azadiny fa taoriana amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo za toetra Andriamanitra nanadio tahaka amin'ny fandio volafotsy amin'ny memy. Ny mandio volafotsy matsy mbola mila afo volamena ry havana malala ilay fodiovana, satria volafotsy betsaka kokoa ny loto ny singa afaka mifangaro aminy. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, nisy hita mavesatra teo ambalahanay ianao, nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, sao dia tsy Jehova Andriamanitra ary ty miaraka amintsika ty. Ary ozy ny olona za ve ny Andriamanitra anareo? Ny Andriamanitra anareo tena ratsy a, ny Andriamanitra anareo tena mampijaly a, ny Andriamanitra anareo tena mampahory a. Ny olona miteny an'ireny dia ny olona nijanona hatreo amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Alleluia. Fa ianao mila mijanona hatramin'ny farany, mila mijanona hatramin'ny farany, satria nahoana? Ao amin'ny farany tena misy ventiny. Aika tao ambadika zany rehetrarehetra zany ry havana malala dia nitondra anay hivoaka amin'ny fitahina matretrika ianao. Reny olona hitanao rehetrarehetra reny mba nivavaka ihany ny sasany tamin'ireny reny maniry atsira an'Andriamanitra reny, fa ny olana tamin'ireny dia tsy nijanona hatramin'ny farany dia tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Epistily nosoratan'i Jakoba toko voalohany nge vakitsika azafady. Epistily nosoratan'i Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa vakitsika dia avy eo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Alleluia. Jakoba toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo dia misaoty any amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo isika. Raha hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry rahalahiko, alleluia, ataovy fifaliana avokoa raha hiarana ny fakapanahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa fizahan-toetra ny fonareo dia mahatonga faharetana. Neny faharoa ambin'ny folo, sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazahan-toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo mena izay tia azy. Alleluia.
mpanompon'andriamanitra ty manoro azy ty nazy hafa mihitsy fandraisany an'izany fizahatoetra zany a ny azy tena navadiny mihitsy zavatra tokony hafaly mory zany sasarotra rehefa namanara ahoana mafahitanareo an'izany neny Jakoba zany a navadiny ho lasa zavatra mahafinaritra ndray zava mahafaly indray ny fitsapahana satria zao nyteneniny atao vo fifaliana ho anareo raha olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany ianao mpanompon'Andriamanitra ianao no mandalo fitsapahana no mandalo fakapana maro samihafa de mifalia ianao satria zao io tsy maintsy tapitra alleloia ozy ny 120 sambatra zay olona maharitra zany a eo izy eo le fitsapahana fa izy koa eo mandalo le fitsapahana fa endrasany tapitra izy mbola eo alleloia tamin'ny ny grika taloha rehefa manao rehefa mba miala voly ny grika de rehefa vita ny ina moa zany rehefa manao fifaninanana zareo de ninazy ny ina moa zany ny loka omenany zareo a de tsy mba kopina volana ohatry zany fa satroboninahitra vita amin'ny varahana volamena de omenany misy olona mahangona satroboninahitra be de be mihitsy endry zareo any an-trano satria maresy foana izy amin'ny kilalao atao maresy foana izy amin'ny fifaninanana atao alleloia ao Jehova koa misy satroboninahitra ao mety antady teo fa ao anatin'ny fitsapana zay lalovantsika anatin'ny ady zay lalovantsika fa tsika mbola mijoro hatramin'ny farany de mahazo satroboninahitra isika ary satroboninahitra menantsika de satroboninahitry ny fiainana ao izy ilay tenin'Andriamanitra mekizika teo roviny nomena rehefa vita rehefa voazatoetra izy rehefa vita le fizahatoetra tsy eo no eo tsy ao anatin'ny ady aza metrehitra le satroboninahitra anaty ady ianao ao anaty ady ianao mety mbola manao tsy olo-batitany anaty arambato any anaty zoy any davita inona satroboninahitra ilaina am'izany mbola tsy satroboninahitra ny ilaina am'izany fa faharetana rehefa anaty ady ianao manana faharetana fa ny faharetanao io ihany no nananao ny satroboninahitra le avana malala ary satroboninahitra io a de volazany tenandroatra rehefa voazatoetra izy de andray ny satroboninahitra ny fiainana izay omeny de nolazay ny tompo mena izay izay tia azy tsara fantatritsika koa fa le satroboninahitra ne tsy hoe omena fotsiny an'izay navita mijoro fa omena satria tia an'Andriamanitra io olona io ny olona tia an'Andriamanitra ny afaka mijoro amin'ny fizahatoetra ny olona tsy tia an'Andriamanitra tahaka andry Demasy izay mpiara-miasa amin'ny Paoly vao nandalo ny fitsapana lasa izy nandeha alleloia marina mihitsy ny tenin'ny ranabavitsika azy io ary tsy zay moa tonga atsika mifanakaikaiky amin'ny jiosy ranabavy azy manana zay fomba fisaina zay tokoa manana faharetana ary ny gasy manana faharetana saotranao nampatsiahan'izay alleloia zany hoe le satroboninahitra io koa ny olona omenana io de ny olona zay tia an'Andriamanitra ny olona tia an'Andriamanitra le avako malalako de ny olona miaraka amin'Andriamanitra na ny soa na ny ratsy na mafana na mangatsika na mirehatra na matimaty alleloia zany olona zany na misy na tsy misy nanona na voky de eo izy miaraka amin'Andriamanitra misy olona ngelavana ny fitsaparany azy tsisy idirany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mihitsy misy olona voakitika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra iteny manao hoe za ve te ataonao an'izao Jehova mba zanakao ihany ange zay zao ve zany mba vokatra ny fivavahana ny olona mpiteny an'izany de olona tsy tia an'Andriamanitra fa ny olona tia an'Andriamanitra na de mandalo ady azy tsy tonga ao an-tsainy zany teny zany zao fotsiny anazy tiako Andriamanitra io misy ngeravana malala olona misy fotoana tafaresaka taman'olona zay mivady
misy olona ravana malala tena mametsiny an'Andriamanitra na dia zavatra tsy mikasika anazy ary misy olona zay fantatro lesaka tamiko indray andro dia tsy tia an'Andriamanitra olona io fantatro tsy tiavana an'Andriamanitra maty le saka nisy sakana raha zay dia nivavahany dia maty le saka dia tsy tia an'Andriamanitra tsy misy taoriny an'izay misy olona mijery ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'olona na mijery ny zavatra tsy ataon'Andriamanitra amin'olona dia mahatonga azy tsy tia an'Andriamanitra fa ianao tokony hijery inona no nataon'Andriamanitra taminao. Misy olona maty zao any Syria, misy olona maty zao any Palestina. Tsika tsy afaka hijery mihitsy fa manenina ary reny Andriamanitra kosa aloha tena reny olona reny ve tena vela maty fa zazakely sy ny sisa. Fa ianao mila mijery ianao. Manao ahoana kay ianao sy ny ankonanao androany? Manao ahoana kay ny fiainanao androany? Ianao ve afaka teny hisaotra sy tia an'Andriamanitra noho ny amin'ny fiainanao io rehefa namalala? Ny olona tia an'Andriamanitra dia mijoro eo foana izy. Ny olona tia an'Andriamanitra dia manantena an'Andriamanitra eo foana izy. Ahoana ny voalazan'ny bokin'ny Romanina? Alleloia. Romanina 9 ngeva kitsika azafady. Romanina 9 9:20. Alleluia. Romanina 9:20 aminaran'i Jesosy manao hoe fa ataoko fa mifahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Maro ny zavatra atrehan'ny zanak'olombelona. Misy olona noho ny politika dia mahavita manao grève de la faim. Tsy mihinan-kanina izy fa misy fitakiana zay ataony. Misy olona maty ny grève de la faim mihitsy. Isika rehefa mizatra lalovantsika ao ambadikio, alleluia. Ao ambadikio le havana malala mizatra azotsika tenaina foana. Ninona hijoroanao ka mbola fijoroana ihany koa ny anaran'izany ataonao amin'Andriamanitra mandalo ny fakapanahy dia manohatra niny ianao tadidio ao ambadika iny satroboninahitra. Mandalo ny tsy fisina ianao tsy monomonina ao ambadika iny satroboninahitra. Mandalo ny aretina miandro fanasitranana tsy amponomononana ianao mbola mavita mideran'Andriamanitra ianao na dia marary azy. Misy satroboninahitra ao ambadika iny. Alleluia. Amen. Nisy ankonana tsy nisy sakafo hohanina. Dia rehefa tonga ny fotoana hisakafoanana hariva dia olea reniny hoe ataovy ny couvert raiky izy. Dia nidresena ny couvert, namboarina, natao ny couvert. Dia izy le zao hoe atao tsisy afo mirehatra koa ny nefitsika hisakafo. Dia izy le reniny ataovy ny couvert. Halleluia. Ataovy ny couvert. Izy le reniny ao izy mbola tsy nahita mihitsy. Tsy hoe tena tsy namina sakafo a. Tsy nihinana zareo maraina, tsy nihinana zareo ny atoandro. Noana ny ankizy. Ataovy amin'izay ny couvert ao izy le reniny. Zareo mbola tsy nahita an'izany olona maty ny anoanana tamin'ny an'Andriamanitra ka maty ny anoanana izany. Fa tsisy sakafo mirehatra izy ny ankizy. Ataovy ny couvert. Halleluia. Dia ndao hivavaka itsika. Ndao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika. Halleluia. Marina mihitsy teny mampioe fa ny olona tsy tia an'Andriamanitra feno fahamaninina. Maninona zao ny ohatry zao? Dia maninona koa zao ny Andriamanitra manao zao? Dia maninona? Fa ny olona tia an'Andriamanitra miandro fotsiny izy. Ao ambadikio alleluia. Misy satroboninahitra. Misy satroboninahitra. Dia izy le dia mivavaka reo vavaka ho an'ny sakafo. Tapitra ny amainina hoe Jesosy ta io sakafo izay hoaninay androany. Ianao mahita, ianao mahalala. Ta io sakafo izay. Tapitra ny vavaka reo. Nisy nandondona tao tokantrano. Nisy nandondona tao tokantrano. Olona efa nitady ny adresy zareo efa hatramin'ny hera. Tokony tamin'ny herinandro lasa. Nampanaterin'olona tsara sitrapo sakafo.
nantanina hatrany amin'ny fokotany nantanina tsy nehita le trano fa tamin'ny hitohitany trano halleloia tsaroky zany tsy fisiny zany a fa zao fotsiny miandrasan'ny Jehovah ianao nanety ny herinandro nisy olona nitady ny trano zareo mbola nisy hoanina ngery zareo fa tamin'ny hoandro tena tsy nisy ny hoanina io teo no hitan'ny olona ny trano manaterana n'izany sakafo zany vitany vavaka hitan'le olona am'izay ny trano ato ve mipetraky raha tariana Marisarolina ato ve mipetraky zokinirina André Suzel alleluia nefa ahoana anatitra ny reto zay ireto mantsy efa ela ny tokony ho tonga hoy zay rem-pianakaviana fa androany zay vo tena niandry an'i Jehovah halleloia androany ny fotoana farany tsy maintsy nendrasanay an'i Jehovah fahoriana rehetrarehetra mitsangy eto tany eto ry havana malala raha miohatra amin'ny voninahitra zay ho aseho atsika ao arinao tsisy dika halleluia tsisy dika amen isika hijery ten'Andriamanitra dety ary mila fasahina io miarika io miandry an'Andriamanitra io zany mila fasahina nanay ery havana malala itsika efa misy zavatra ngeza be homanin'Andriamanitra fa lone tsy faharetatsika de mitsaimboka tampoka de voninga afaka mandefa na zavatra kely animba an'ilay fahasoavana ngeza be alleluia mampatsiahana an'le ranabavy kely zay niady mafy mihitsy izy mba hiditra tafiditra amin'ny fianarana sy mampianarana ao Ankatso de tsy tafiditra de nahita borsa kely zay ndray izy tokony andeha kely nefa izy vavaka tsy izy ohatrany tsy mety amina aleo iandry niandry kely fotsiny to de nisy borsa ngeza be tena niantoka ny fianarana tena lasa lavitra misy fotoana ao anatin'le fiandrasantsika io raha mierikeriky tsika araka ny toriteny omaly anda tamin'ilay fakomaly de mirate zavatra Hebreo toko fa 10 andininy fa 5:30 ngevakitsika Hebreo toko fa 10 andininy fa 5:30 ozy ny ten'Andriamanitra miarany Jesosy hoe ko aza manarany fahasahinareo izay misy valiny lehibe alleluia fa tokony anina faharetana nareo mba azahoanareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra alleluia aza manarany fahasahinareo izay misy valiny lehibe fahasahina ny miandry an'Andriamanitra ary betsaka ny tsy samy miandry an'Andriamanitra tsy ny sao afa-baraka fa ianao aza manarany fahasahinao ndao iandry an'Andriamanitra isika ndao iandry an' Jehovah sika fa rehefa Jehovah mitonga eo tanany Jehovah mitondra an'le valim-potio ngeza be mihitsy ry havana malala tena ingentsika ry havana malala ny fiarahamonina afaka manampy atsika fa raha miandry an' Jehovah ianao na ny fiarahamonina manontolo hitondra an'izay zakany tanany tsy misy dikany miohatra amin'ny zakany tanany ilan'ny Jehovah ry havako malala retona fahasoavana aminao ny ten'Andriamanitra aza manarany fahasahinareo lehibe zay fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony anina faharetana anareo mahazahoanareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra ataovy fotsiny anao sitrapon'Andriamanitra nandray ianao mpanaovana sitrapon'Andriamanitra ohatra mbola tsisy valiny de arak'ilay teny teo fa maninona aiza ho aiza roviana ihany inona zao dikan'izao inona ianao manao inona ianao anatin'ny faharetana toy izy ihany ny sitrapon'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra hoe fa rehefa afaka kelikely halleluia andino fa 7:30 fa mario amin'ny baibolinao io zay rehetra mandalo ady tonga eto izy androany mario amin'ny baibolinao io teny andino fa 7:30 fa rehefa afaka kelikely zany tsy ela be rehefa mitezika ho avy rehefa kelikely ho avy ianao zany dika zany efa ho avy alleluia alleluia fa rehefa afaka kelikely de ho tonga ilay ho avy zany hoe le ho avy io mihitsy rehefa efa tena antenaina ho avy io no tonga halleluia Jehovah nge io fanibavaka nge io lanitra misokatra nge io halleluia rehefa afaka kelikely izy de ho tonga ilay ho avy zany izy io
na mbola tsy afaka kelikely ary efa ao izy efa ao ambadika ao izy ho avy de io misy le atena itsika ho avy alleloia io misy le atena itsika ho avy fa tsy miova tamikeny ampandehanana fantaritsika fa ambadikio raha hoan'io rehefa avy ny orana rehefa manjomona ny andro fantaritsika nge ary tsy azotsika hodina tsy te fa misy masoandro ambadikio io masoandro io tsy mihetsika fa io fa miandry ny rahona iala izy de hiposaka andray alleloia na manjobona be arany aminareo am'izao fotoana zao tsy mahatonga ny ramany ny masoandro tsy hoetsony zany ao ihany ny masoandro fa tsy lasa lavitra ny masoandronao ny voninahitran'Andriamanitra miposaka aminao efa ao iny ako ny fitsapana sy fizahany-toetra kely izy indraindray fa ho avy izy alleloia fa efa kelikely de ho tonga le ho avy fa tsy hita rehetrretra ary ny oloko marina de velo ny finoana fa raha mihemotra izy de tsy sitraky ny fanahy ny finoana ananany olona alleloia ny finoana ananany olona ny mahavelona azy tsika ravana de velo ny finoana androany tsika ry tsy manam-bola de zao ny tety maintsy tenitsika tsy manino io fa manana antsika raha fakapitso raha tsy tonga io rahapitso de fa tonga ihany le rahapitso tsy tonga rahapitso koa tsy de fa miomana na sanatry tsy tonga io raha fakapitso hitan'Andriamanitra tsy mahaso zay tonga io amin'ny heriny alleloia de nefa tao anata zay efa velona foana ihany tsika misy olona nge ravana malalina tsy manana finoana ohatr' zany misy olona mavita mamony tena amy zavatra zay eritreretiny fa tsy tonga rahapitso tsika na de rana tena ny zavatra tonga rahapitso mbola tsy tonga mbola ety any alohatsika Jehova nge eo Deutéronomia aona Deutéronomia toko faraky amby telopolo velonantsika ihany io Hébreu refa Deutéronomia toko faraky amby telopolo andiny fahenina aonao izy ny tenin'ny Mosesy tamin'ny Josoa mahay reza sy matanjana aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra miara mandeha aminao tsy andao na hafoy anao izy araka ny tengo taminay ny masoandro ao ihany ambadiky ny rahoanao ny masoandro tsy tsisy masoandro tsy nitomatsika tsisy tena nody tanteraka ny masoandro ao izy alleloia fa ivoaka izy amenina ravana androany teteny aminao manao hoe ny Andriamanitsika azo andrasana ny Andriamanitsika sy takan'ny Andriamanitry ny tsy takan'ny Bala sy Asera Bala sy Asera be mpanompo ry havana malala fa mba fantatrareo ny nampalaza an'izany Bala sy Asera zany tsy tonga tamin'ny fotoana netsona azy ny zavatra tena vao marika rehefa mieritreritra hoe Bala Andriamanitra Bala de Andriamanitra Asera rehefa mieritreritra ianao inona mba zavatra voatazonao rehefa mieritreritra amin'ny Bala sy Asera ianao zao ny zavatra ngeza-pentranga tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana izy teo tendrombohitry Karmela alleloia zany ny Andriamanitry ny olona fa ny Andriamanitsika mampalaza azy indray raha mbo resaka Karmela tonga izy alleloia ary nandeha sakafo izy alleloia ry afaka malalako zany tsy mety makivy ahitanao io ny olana nge misy ho ay mandainga zany olona milaza hoe tsisy olana zany fiainana tena misy ny olana ary mandravarava mihitsy izy am'izao fotoana zao olana tsy de olana roa de olana tsy de olana roa fa Jehova koa mandravarava na de somary mitarehetrrehetra izy de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tonga lay ho avy fa tsy hitarehetrrehetra ary ny oloko marina de velon'ny finoana fa raha mihemotra izy de tsy sitraky ny fanahiko andiny fa sy mitelo fa sika tsy manama an'izay mihemotra amin'ny fahaverezana fa manama an'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy tsika tsy mihemotra zany raha sanatria zany io fitsapana io mampihemotra anao de aneniny anao arina aneniny anao indry ty za de tsy nana ohatry zao raha mba teo azo tsy niala teo fa tay za ohatry zao nareo misy fotoana mba mieritreritra zavatra ohatry zany
nisy fotoana zay nanao skoty de nanao skoty zay de rehefa nanao skoty nandritra nytaona elaela de nanomboka naditra ka any amin'ny skoty misy fifehezana be misy discipline be de tsy teo tratra tsy teo fehezany discipline de rehefa nanao skoty nandritra ny teo amin'ny 5 taona 9 taona teo na mihoatra kely de niala nefa isan'andro reto aloha manao fivoriana isaky ny sabotsy hariva de mivory de mianatra zay nanao skoty mahafantatra zao fa mianatra teknika mianatra fitondran-tena mianatra zavatra maro rehefa le fivoriana isaky ny sabotsy de rehefa sabotsy hariva tsy maintsy mandeha mivory ianao manao tenue de mivory de manao talana tsara tsy tara sy ny sisa de manomboka kamo am'izay fehezina tamin'izy de niala tsy nanao skoty tsony fa angamba ndriavana niala 2 volana ozy nareo na niala 3 volana teo hatram'izay zay milasy mandeha milasy any Mbatolampy any Andriambolany any Antsirabe any Ambilalemaitso any Tamatavy sy ny sisa fa rehefa niala ka ny anay taloha ny skoty misy discipline zay tsy mamonjy fivoriana de tsy milasy misy olona mantsy de faly fotsiny an'le milasy satria tombontsoa le milasy mandofire kely fotsiny de efa mandeha any de misy olona de raha vao tsy mivory ianao raha vao tsy olona mivory matetika mivory foana zany anao de tsy mandeha milasy de zany koa niala tsy nanao skoty tsony angamba 3 volana vao niala rehavana malala tonga ny filazana andeha ilasy any Andafy ny skoty namanay tamin'izany ilasy any Andafy tena tenrery tamin'izany aiky ny skoty gasy milasy tany Andafy za tsy nandeha satria naninona za niala meloha raha niaritra kely fotsiny areo discipline kely 2 volana de niarany lasy tamina skoty fa za be dehibe taty Andafy taty tamin'izany nitsiritra fotsiny ahitany namana nandeha fa satria naninona za tsy naharitra 2 volana fotsiny efa 5 taona 9 taona ianao teo fa niala kely 2 volana ianao de ny olona nandeha tany Andafy nandeha nilasy tany Andafy fa ny olona tena nitendray reha tamin'izay tena tamin'izay fa zaka tsy afaka mandeha tsy afaka mandeha izy efa niala ianao nga tsy efa niala izy nialaala ihany efa niala izy de niala zany tena na nenina tamin'izay tahak'izay tsy niala mba tahaka izany koa ty fizany toetra ty afaka manarako raha maharitra ianao de misy satro-boninahitra ambadika tena misy satro-boninahitra ambadiky ny fiaretana ravana malala ary zao ngeny tena zavatra tokony ho tadiditsika Andriamanitra ke mandritra an'izany ady lalovantsika zany ao zay tena Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5 Andriamanitra ke tsy mipetra fotsiny Andriamanitra tsy mipetraka fotsiny Alleluia Andriamanitra tsy mipetraka fotsiny fa inona ny ataon'Andriamanitra Isaia 5:1-3 fa zay miandry an Jehovah dia androso ery kosa zany ianao zany ao anatin'io fendrasana io ao anatin'io ady lalovanao io tsy ery Jehovah lasa mandeha de avelana eo ianao fa Jehovah eo mamery ianao tsy mijery ianao fotsiny ianao ampindrasana anazy ny varimbavaka mety tsy tonga fa ianao menery ny olona rehetra mandalo fitsapana sy fizaham-toetra de olona tokony haritra satria nahoana satria Jehovah sady mamehy an'ireny hitesteanao izy manao an'io no mamery afahanao mijoro satria Jehovah Andriamanitra te hamehy anao le satro-boninahitra misy olona tsy mety mibata satro-boninahitra mihitsy amin'ity fiainana ty amin'ny fanompoan'Andriamanitra satria tsy maharitra miady ahoana fomba tsy hitantsika amin'ny ady monomonina tsika vao misy ady ke de monomonina zoko marina ty anahy mba adikao mihitsy zany raha nabavy Israela tsy azo atao ny monomonina ny fomba farak'izay akaiky indrindra ny fomba farak'izay akaiky indrindra tsy afahantsika maharitra ny fizahantena de fimonomononana vao tonga le fizahantena avy mba atao hoe nanao ke andray tsy mivavaka raha izany ny monomonina le mitendena hoe raha nampozykoatra zao avy tena fa mba izary Andriamanitra am'zao fimonomononana ny dikan'indray ozy zanak'Israely tsy aloana ihany tany Egypta tany zay mbola tsy mbola ninana nefa vao 3 andro tsy nisy rano tsy hoe manamaivana le 3 andro tsisy rano fa Jehovah nefa tsy mamonona antsika amin'ny etaety zany
telo andro zany ny faharetany zanak'Israely dia monimonina. Nefa za mino fa tao anatin'izany tsy nataon'Andriamanitra déshydraté zany ny zanak'Israely. Mety tao anatin'ny toromasony tao dia amin'ny fomba tsy takatra izay nataon'Andriamanitra ampy rano. Fa le rano sotroina ny fizahan-toetra fa Andriamanitra tsy mamono antsika zany. Alleluia. Mety ny vola mety tsisy atokantranonao fa ny famelomanao toy isan'ny Jehova nefa ianao monomonina. Androany za teteny aminao hoe ny ten'Andriamanitra izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra ny karataka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Za mirary ianao androany, tsy hoe manozona anao hoe andalo ady ane ianao. Fa za mampahery anao androany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny olona. Alleluia. Fa sadiny le teny teo sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Ny fakapanahy hoa teneniko anao hoe tsy vola tsisy any zany. Mety vady madity zany, mety problème any am-piasany zany, mety aretina mandalo zany. Misy fotoantsika mandalo aretina ho azy, tsy fantatsika mihitsy inona le aretina, ary izy vavakintsika tsy sitrana. Mihinam-panafoditsika mbola tsy sitrana. Inona ihany ary teo sisitsika? Fizan-toetra izy rehefa tsy zay. Ao anatin'iny ny devoly miandry atsika kendry-toana. Tatazako izy ny devoly raha vao hiala. Tatazako aleluia. Tsy hoe aleluia moa zany fa tatazako fa eo ny Jehova Andriamanitra no miteny maharetatra amin'ny farany. Aseho an'i Jehova anao ny satroboninahitra. Ty zavatra ty omeko anao. Io satroboninahitra iny raha ohatry nefa hitatsika. Ohatry efa ataon'Andriamanitra hitatsika avy lavitra fa mbola tsy omena fotsiny. Ny satroboninahitra miandry anao. Miady mandalo. Oka ny fitiavantsika an'Andriamanitra hitoetra. Satria Jehova Andriamanitra efa nampitoetra ny fitiavany tamintsika. Alleluia. Niady kely lalovanao izany tsy mampiala ny fitiavan'Andriamanitra anao io. Tsy hoe mandalo ady ianao dia tsy tingy. Tsy hoe mandalo olana ianao dia ariny. Ao mitsy nijerenao, aiza ho aiza ianao. Manao ahoana ianao. Ho tahin'ny tompony isika rehetrarehetra. Androany ry havana malala, dia tena anao ty amperinao hoe sambatra ianao raha vao zahatoetra maharitra fizahanttoetra. Sambatra ianao satria misy olona any mitady satroboninahitra. Fa ny fomba fangalana satroboninahitra nge ry havana malala anaty fitsapana ihany. Anaty ady. Dia maharitra tamin'ny ady ianao. Dia rehefa naharitra tamin'ny ady ianao. Alleluia. Dia tsy maintsy mena satroboninahitra. Tsy misy olona mena satroboninahitra zany koa nefa tsy niady. Ary tsy misy olona efa niady zany dia mbola tsy mena satroboninahitra ihany. Ozy ny tena Andriamanitra ho avy izy ho avy tsy ela izy ho avy faingana izy dia anjaranao. Alleluia. Ny mijoro ao anatin'izany. Tianao Jehova, tianao Jesosy dia maharetatra amin'ny farany dia mety eza tena ho ireharehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny devoly. Hoe io ndray ho hitanao eo fa izy tsy mihemotra izany io. Alleluia. Satria tianay io. Ny satroboninahitra dia omena izay tian'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra dia izay miandry azy io. Ny tian'Andriamanitra dia na inona lavatra nandalo dia mbola hiteny foana hoe za mbola iravoravo amin'Andriamanitra amin'ny fiderana. Ozy izy miabakoka. Ino avavarenao ny afatritsika androany. Korazy ny zanak'Andriamanitra dia mahereza. Fa sambatra ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra. Ny endrareo lazay fa fahasambarana ny fizany ny fandalovana fakapanahy satria izao raha mijoro eo. Raha vitatsika eo no mijoro dia tsika ny sambatra. Azadiny ilay tenin'ny Romanina 9:9 teo manao hoe izao fahoriana iainantsika izao hoe raha ampitaina amin'ny zavatra miandry antsika tsisy dikany. Alleluia. Raha ampitaina amin'ny zavatra miandry antsika, raha ampitaina amin'ny satroboninahitra apetraka eny amin'ny lohantsika dia ny satroboninahitra ny fiainana io ady lalovanao io dia tenenao zany tsisy dikany kely izy. Efesesay alleluia. Dia ho tahin'ny tompony antsika menakavy. Tsika nao anty hira ity dia vavakalatrantsika ao aorianan'izany hira izany. Mino vavarenao ny afatra dia mino fa mahery daholo tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany dia samy hitahin'ny tompo isika tsirairay avy. Amen.
misera adina fiaza japitona zay tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao apitombindray ilay fitiavako anao mamisera adyma fiaza tsy ampitonde ny tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao apitombindray ilay fitiavako anao fa tsy sedraina tombo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy fa raha tsy sedraina tombo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy verina mlay fitiavana voaloha io santo sy io tomany bolisolo afalina indray androany very evitrao fa tsy amoy fo fa iverine ny fitiavana voaloha io santo sy io tomany bolisolo afalina indray androany fa raha tsy sedraina tombo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy fa raha tsy sedraina tombo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy mamaky ity lalante fantatro tompo ianao tsy amely namandalo fitsapana zao mamaky ny lalante fantatro tompo ianao tsy amelay fa ianao mahana jesosy malalo misotranao zay jesosy malalo ny amin'ny fahatanterahany fotoana teto androany isoranainao satria lehibe ny fitiavanao anay ary tsy mba dininao Jehovandriamanitra zany napairanay zany tamin'ity androany ity fantatra jesosy fa misy ny olona zay mandalo ady eto amin'izao fotoana izao tsisy miafina aminao reny isaoranay anao nefa satria na dia mandalo ady azy izay
dia mbola eo foana ianao mampahery anay. Halleloia. Misaotra Jehova, misaotra satria fahasoavana avy aminao avokoa zany rehetrarehetra zany. Ataovy tena tonga amin'ny mihitsy zany fahasambarana zany hoe sambatra zay olona maharitra mifankam-panahy satria ny zavatra raisinay ao ambadika io dia tsy azo refesina akory mifanaraka amin'ny zavatra izay mba lalovanay. Kely ny ady lalovanay raha miohatra amin'ny valim-pity izay omenao kely mifankam-panahy manoloananay raha manoloana ny valim-pity sy ny sarim-poninahitra izay efa omenao anay. Iny tsirairay avy zay rehetra anaty ady amin'izao fotoana izao, nisy mety misy koa tsy anaty ady izy amin'izao fa hotsaroany ty torotenty amin'ny fotoana izy mba mety mandalo an'izany ao aoriana satria ny ady sy ny fitsapana nge dia fiainanay zanak'olombelona, fiainanay mpanomponao. Fa tehirizy hoe mba hajoro itsaky ny ady, hijoro itsaky ny fitsapana. Halleloia. Ho voninahitra naranao rery ihany. Misaotra Jesosy any. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao, jereo zay rehetra tonga teto androany, aza velanao veromaina ny fotoana nandalovan'izy ireo teto, ataovy mandray fahasoavana avy aminao. Misaotra Jesosy any. Halleloia. Dia vosatana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tao amin'izay voatory teto androany amin'ny anaran'i Jesosy any. Amen. Ampalosika na babitsika anambinandro zao fotoana izao ivavaka dia hotobiasany rana babitsika Miriam. Jesosy daholintsika rehetrarehetra dia vonisavany mankasitraka indrindra paster eny Jehovahandriamanitra misaotra anao izay satria tanteraka teto indray ny teninao, tanteraka teto indray ny faminaniana sy ny fampahirezana ary ny sandratra teto ny anaranao nanome voninahitra anao izay tamin'ny teny, tamin'ny fampianarana, tamin'ny vavaka sy ny fiderana. Mankasitraka indrindra Jehovahandriamanitra ary marina sy raro ny zavatra lazain'ny tenao Jehovahandriamanitra satria izahay dia be monomonina ary mbola monomonina mihoatra n'ireo zanak'Israely ary izahay manome tsiny anao foana izahay Jehovahandriamanitra. Raha misy tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanay dia ianao no itodianay, omena tsiny, ianao no irafisanay, mananganady aminao izahay. Ankehitriny izay Jehovahandriamanitra dia te hanadino an'izany rehetrarehetra izany, te hisaotra anao izay ary te hanome voninahitra anao izay Jehovahandriamanitra. Mivavaka ho an'ny firenena eto Jehovahandriamanitra dia tsy monomonina ny amin'ny zava-misy eo amin'ny firenenay ary tsy be fanahina ihany koa satria fantako Jehovahandriamanitra fa ny zavatra rehetra dia avy aminao. Na ny tsara na ny ratsy dia mivoaka eo amin'ny seza fiandriananao zany. Fa ny zavatra izay angatahanao aminay dia izay tokony hideranao, izay tokony hanome voninahitra anao foana ao anatin'ireny fitsapana, ao anatin'ireny fisedrana rehetra ireny Jehovahandriamanitra. Satria matoa ireny nisy dia nataonao ireny isehon'ny voninahitra ao ary ianao mitazana sy mijery anay, mitazana sy mijery an'izany firenena izany ianao ao anatin'ny ady izay lalovana, ao anatin'ny fikorotanana, ao anatin'ny herisetra maro, ao anatin'ny fisedrana maro, mijery andreny ianao Jehovahandriamanitra. Ianao ny ihany no afaka mandresy andreny, ianao no afaka manala andreny. Fa ankehitriny izahay eto amin'ity fikambanana ity dia hisaotra sy hanome voninahitra anao satria mino izahay fa mbola hisandratra ao amin'izany firenena izany ny anaranao Jehovahandriamanitra. Mino ihany koa izay Jehovahandriamanitra satria fantatray fa ianao ilay mahatafita anay, ianao ilay afaka hanatafita ny firenenay, hanala ny firenenay ao anatin'izany ady sarotra izany ary hitondra anazy amin'ny fahafahana, hitondra anazy amin'ny fitahiana mahatrelika. Amaly ny vavaka rehetra izay natao, amaly ny ranomaso rehetra izay natao teo anatrehanao, hitanao izy rehetra Jehovahandriamanitra tsisy miafina aminao. Fa misaotra anao izay ny amin'ny teny fampahirezana, misaotra anao izay na mampianatra anay indray tsy monomonina Jehovahandriamanitra fa mampianatra anay indray ianao androany akato, mampianatra anay indray ianao androany hiverina aminao, mampianatra anay indray ianao androany hibanjina anao satria ianao ilay Andriamanitra lehibe mihoatra ny Andriamanitra izao tontolo izao, lehibe mihoatra ny Andriamanitra ny firenena rehetra ianao Jehovahandriamanitra. Andriamanitra tokana ianao ilay Andriamanitra nandrehatra afo, ny rano teo an-tendrombohitra Karmela narehatra ao Jehovahandriamanitra dia tahaka izany ihany koa Jehovahandriamanitra ny voninahitra ao rehefa hiseho amin'ny firenena iray. Fa na inona fahasarotana, na inona ady izay nieritreretinay fa hoe sarotra indrindra dia ny rano ao zavaka nampirehetinao Jehovahandriamanitra. Ireo mpaminany bala tsy navita ninina teo anatrehanao dia ho tahaka izany ihany koa ireo bala ao amin'ny firenenay andohalika eo anatrehanao ary homontsamontsana sy homongomongo torotoro satria mitsangana ny Jehovahandriamanitra ary miala eo amin'ny seza fiandrianany mamonjy ny taninay, mamonjy ny firenenay. Mankasitraka indrindra Jehovahandriamanitra ianao no derany, ianao no ankalazainy
misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana izay omenao misaotra ny amin'ny firaisapo izay omenao anay teto misaotra fa sandratra teto ny anaranao sy ny voninahitra ao halleluia amen Jesosy malalo misaotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'ny teny izay nety mpanomponao teto tena hoe minao Jesosy fa tena hoe nandray hery daholo izay olona neny teto dia mankasitraka Jesosy satria nampianatra anay indray ianao androany mba hahery Jesosy manoloana ny ady sy ny olana rehetrarehetra izay mianjady eo amin'ny fiainanay tena hoe naseho anao tanatin'iny toriteny iny Jesosy fa na dia mandalo ady aza zay dia mbola eo foana ianao tena hoe tsy mandao anay ianao Jesosy malalo na maro aza ny olana dia mampianatra anay ianao Jesosy hoe mba hanana fanantenana hoe mbola ho tafavoaka amin'io ady izay lalovany rehetrarehetra izay Jesosy malalo rehefa miara mandeha aminao tena hoe mankasitraka Jesosy malala fa tsy manary anay ianao na amin'ny ady sarotra na amin'ny fotoana ina Jesosy malala dia eo foana ianao dia androana Jesosy mivavaka ho anay tsirairay avy reto ho anay tsirairay avy izay ny teninao teny Jesosy malalo mba plus Jesosy mba hanana faharetana na dia mafy aza ny ady sy ny fitsapana Jesosy mba hanananay fanantenana fa tsy ratsy Jesosy ny fiafarana io fa fitahina mahatretrika izay efa homaninao any ambadibadika any Jesosy malalo mba omeo faharetana izay omeo hery zay Jesosy mba hahafahanay miandry ilay valibavaka avy aminao omeo hery zay Jesosy mba hahafahanay mijoratra amin'ny farany Jesosy ary indrindra tsy monimonna amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho amin'ny fiainanay Jesosy fa tena hoe miandry ianao miaraka amin'ny finoana miaraka amin'ny fanantenana miaraka amin'ny hery Jesosy malalo dia izany vavaka sandratra eto Jesosy dia vonaitra dia ho anao rery ihany halleluia amen halleluia mankasitraka ianareo rahavavy tanatin'izay vavaka mampipenetinareo izay Andriamanitra manakire fahasoavana any amaly fitianareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia anohira anankiray farany antsika marahantsika ny fotoana halleluia anohira fidiarana anankiray tsika amandrana n'ity fotoana ity androany dia manoloana ny adinao dia zao mpandresy ianao halleluia manoloana ny olona zay lalovanao dia manoloana n'io ady zay lalovanao io dia tsy maintsy voaka mpandresy amin'io ianao halleluia ka dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra anohira fidiarana ray farany tsika dia ao anatin'izay tsika ny fametra veloma misotranao nahatreny hatramin'ny farany mbola tsy tonga amin'ny raolanitra Jesosy ka tahiny tompo velonayna soamatsara tsika dia eo aneto indray tsika amin'ny alatsinainy ho avy izao halleluia amin'ny sivora sasany alina taka ny mazatra ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana ny akila teo dia mbola mandeha ihany akila teo point radio 1 dia misy totrezaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo marina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samety tahiny tompo daholo dia bonne semaine tsika rehetra dia mino fa nahazo hery ianao tao anatin'ity sabata niarahana tamin'ny fandarana andramika izao tamin'ny akila teo tia dia ho tahiny tompo ary ianao sotra tamin'ny fahatongavana teto dia Jesosy amaly fitianao tahiny tompo daholo isika mianakavy amen
Fatina Namante, Ulava Jano, Evatanga Namante, Iaga Jano, Fatina Jamancha, Iaga Jano, Fatina Jamancha, Usama Jana, Fatina Jamancha, Ulava Jano, Fatina Jamancha, Iaga Jano.